Miarabantsika rehetra tonga iseto amin'ny fandarana Zahatany. Fandarana izay itondrana anao mitety any Madagasikara amin'ny alalan'ireo zava-misy mba ahafahantsika tsirairay mizaha tany eto amin'ny televiziona malagasy isaky ny asabotsy tahaka izao. Ny faritra Atsinanana no azo lazaina hoe tany mboly mboankazo voajanahary eto Madagasikara satria saika amin'iny faritra iny avokoa no ahitana ny ankamaroan'ny voankazo rehetra misy eto Madagasikara. Izany indrindra no nisarika ny Zahatany rehefa tany amin'ny faritra Atsinanana iny hizaha hatramin'ny farany ny toerana anankiray antsoina hoe Ampasinambo ao Ampasinambo Agro moa zany no anarany io toerana io. Rehefa tonga ao Ampasinambo Agro dia azo atao tsara mamantatra an'ireo voankazo ireo fahalalana ho antsika izay fa azo atao ihany koa ny mihinana izay lany mandritra ny fitsangatsanganana atao any dia afaka milalao eo amin'ny moron'ny rano Ivondro na mitsangatsangana amin'ny lakana amin'ny ranony Ivondro iny. Hoentinay koa ianareo ato anatin'ny fandarana anao fizahana ao amin'ny Musée Vavitiana na Musée Vavitiana ao Toamasina ao amin'ny alalan'ny fampirantiana izay ataon'ny fikambanana anankiray mampahafantatra ny fivoaran'ny tanàny Toamasina. Zahatany tanin'ny Toamasina fandarana niarahana nanatotosa tamin'ny Fendrandriamalala sy Janvier Slim minasanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Manorandava, rian-drano sy renirano maromaro, dorehy maitso ny zava-maniry, ireo no sarin'ny tsaro veritreritra ao an-tsaina haingana rehefa mitodika aty amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara. Voankazo, eo ny misy mandava-taona, eo ny isam-bolana, eo ny isan-taona mitobaka eny an-tsena na manamorona ny lalam-pirenena ka voataky voandalana foana izay mpandeha aty Toamasina. Iray amin'ireo toeram-pisafidianana voankazo hatao voandalana amin'ny lalam-pirenena faharoa ny eto amin'ny pont double. Pont double na double pont dia sady manamarika ny fandehanana amin'ny araben'ny Toamasina Antananarivo no lasa anarana mahazatra iantsonana ny toerana eto amin'ny manodidina ato amin'ny commune Fanandrana Toamasina faharoa. Commune mpamokatra voankazo mpamatsy an'ny Toamasina Tsampanana hatrany Moramanga sy Antananarivo Fanandrana izay hitondran'ny Zahatany antsika ato Ampasinambo Agro. Rehefa aty amin'ny faritra Atsinanana ihany moa zany le mana anisan'ny mampiavaka aty amin'ny faritra moa zany dia ireo kabany ireo zany hoe ohatraohatran'ireto zany ny trano be tsy misaraka. Ravinala daholo. Ravinala daholo. Ny raviny anaovana ny tafo dia ny taolan'ny raviny iny anaovana ny rindrina dia ny tron'le ravinala indray nanaovana an'le plancher. Ny teny moa validoty hoe tranona be tsy misaraka fa raha ny tena marina dia trano aty amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara noho ny toetrandro misy aty no azo lazaina zany fa nahatonga ny fanamboarana an'ilay trano fonenana reto raha avy any Voemara, Sambava mandeha amin'ny Antala iny maro antsehatra iny ka hatrany Farafangana dia mitovy amin'ilay nazavain'ny validoty eo ny fomba fanamboarana an'ilay trano zany sy fampiasana an'ilay ravinala amin'ny trano fonenana aty ny lalantsika. Oui, misy zavatra toroko anao zay ato. Zany hoe anao lalao kely tsika hoe fantatra an'le mana ihany ve ty kakazo ty sa mba mahafantatra aloha. Io afary ilay izy. Mampatahotra anahy ny teny fahalalako azy. Oui, teneny ka. Raha ny raviny aloha zany ohatra mitovitovy amin'ny mariroana. Marirana ve no tsisy ka. Ameko indisy kely le mana amin'iny miakatra ny mandraka iny no tena ahitana azy raha ty amin'ny faritry raha ty Madagasikara. Vomay very. Vomay very ary raha iteny firenena anankiray indray ary Canada. Ay, érable. Oui, zay mihitsy le izy. Io ny amin'ny sainam-pirenena ny Canada iny. Zava-maniry mampiavaka an'zareo zany hoe anaovan'zareo sirop d'érable zay le izy. Oui. Mety hitovitovy amin'ny eritreritro teo ny eritreritry ny hafa rehefa mahita an'ilay sainam-pirenena tsy mariro anahy io. Oui, tsy mariro anahy le izy fa érable zany hoe acernigrom ny nom scientifique-ny. Ahoana moa ny ivelomany ty hazo ty nefa ny aty amin'ny tany mafana
raha ohatra ka mitamo Canada zay anatin'ny fantatsika moa zany fa hoe faritany mangatsiaka Canada fa ny s'adapte ihany zany le azo rehefa ny Canada izy rehefa tonga ny saison tena mangatsiaka dia mivadika mena ny ravin'le izy. Oui, faty izy tsitro zay. Oui, aty zany izy maitso foana mandavantaona zany hoe s'impervire zay no spécificité ny azo aty ambanin'ny équateur ny globe terrestre zany dia hoe aty Madagascar zany s'impervire daholo ny zava-maniry rehetra zany hoe maitso foana mandavantaona. Saotra amin'ny lesona. Na zay anaty zay ohatra ny manaitra foana mahita ny ravin'le izy. Toy ihany ary tsika. Ny coco moa na ny vanio moa zany efa tsy valam-parako loatra fa efa fantatsika rehetra fa aloloany indray misy an'ireo karazan'ny voankazo zay namboleny rehetra tato amin'ny Ampasinambo Agro. Somba maheno fofona zao le mana zao eto. Le érable zao mipetaka be amin'ny tana. Voilà le érable. Oui, eto zao tsikany dia amin'ny pieny le ilongilongy. Raha mba mitsidika kely ny nosy be dia goentsika dia mahita plantation maro be mihitsy an'io azo io. Agnamboarana ranomanitra mantsy. Oui. Any Diego Nosy be izy le fohy satria tapahana ny lohany afahana miota le felan'ina hotanena anaovana ranomanitra. Oui, zay mihitsy le izy. Eto tsika le mana dia anomboka anisa ny karazana voasary misy ato amin'ny Ampasinambo Agro camping. Karazana voasary? Oui, karazana voasary. Zany hoe agrumes le izy. Manomboka eto tsika ty anankiray ty mandarine. Oui, mandarine. Ray zay? Ray zany zay. Dia ny mampiavaka azy ireo moa zany eo ihany zany ny voankazo meny fa afaka fatariny amin'ny raviny ihany koa le izy amin'ny fofony sy ny habezan'ny raviny. Ny voasary zay? Zay zany azo idifférenciena an'ireo voasary ireo. Raha aloha fofoniko indray ny fofony. Hoe mitovy sa tsy mitovy? Oui. Hafa. Oui. Ohatrany hoe mahazo iny moa le atsotsika hoe voasary gasy. Voasary gasy? Raha rany amin'ny faritra Mazagazy dia ohatrany hoe tsoha beloha. Tsoha beloha ngedangeda ny lohany. Zay zao neniko amin'le fofony. Oui, misy similarité zany le izy. Oui, fa ity anankiray ity zao kumquat indray le izy. Kumquat? Oui, teny japonais zany? Oui, teny japonais le izy avy any Japon indray zany ity voasary anankiray ity. Oui, mahita voasary mihitsy za io ao moa fa alentsika le izy. Ny kumquat ty voasary ty ny tena mampiavaka azy dia hohanina amin'ny miaraka amin'ny hodiny izy tsy tengeza loatra fa raha tsika zany mihinana voasary ao anatiny matetika voasana dia hohanina ny ao anatiny. Ty anankiray ty indray hohanina amin'ny miaraka amin'ny hodiny. Misy? Oui, ty anankiray ty. Izy koa ve misy masaka sy manta? Oui, misy masaka sy manta fa inona zao efa masaka zao iny. Ohatry zao ny lokony rehefa masaka. Karaha ako fa masaka. Zareo tsara tsy citron. Ny lokony aloha ohatry ny citron ihany. Karakory. Eo le mahavoasary anazy tonga dia le makirana iny aloha no miataka. Enina voalohany. Dia efa tsakoana amin'izay mamy le hodiny. Le hodiny oui, zay mihitsy le izy. Mety misy ny aport entiny amin'ny fahasalamana. Voasary moa zany fantatra fa misy vitamine C betsaka be fa ny anisan'ny tena mampiavaka an'ity zany ao amin'ny hodiny io indray zany concentré kokoa par rapport an'ireny voasary hafa reny ny vitamine zay hoentiny. Misy raha indray ty? Oui, ity zao. Aloha ampiasana foana ny orona? Oui, ampiasay ihany ka ampiasay ihany. Ampiasana foana ny orona? Sady very inona indray ty? Ity indray zao orange izy io fa tsy orange tsotra reny hafa zany le orange tena mahazatra antsika reny fa somary karazana orange hafa mihitsy le izy. Voasary hafa koa ty? Oui, ty indray mitovy amin'ity anankiray ty ihany. Dia maheno fofona ohatrany hoe citronnelle amin'ny anankiray ty? Oui, manitra be. Oui, magnitra le izy dia ohatrany henonao amin'ny fofony zany hoe somary mamimamy zany le izy.
voankazo faha voasary moa zany fa tsy voankazo. Voasary le izy. Fa efatra ety tanako. Oui, fa efatra. Zany hoe ny voasary moa zany misy karazany folo mihitsy no hita ato amin'ny Ampasinambo Agro Camping. De eto ndray tsika raha mitodika ato amin'ny havanana mahita an'ireo toa azo mitovy daholo zareo, maromaro mihitsy mantsy izy io. Dimy rirana zany agnarany aminay aty Antsinanana aty. Dimy rirana. Oui. Corombole no anarany amin'ny teny vahiny. Oui, corombole le izy. De izy io ihany koa misy karazany roa izy io akeo. Ya, misy karazany roa. Fa saingy tsy fantatra aty ivelany fotsiny zany hoe ity ny karazany anankiray de ity ny karazany anankiray. Tsy voavaka amin'ny endrika. Tsy voavaka amin'ny endrika. Sy ny raviny. Oui, tsy voavaka amin'ny endrika. Tsy voavaka am'izay mihitsy le izy. Rehefa oui, rehefa migoûter an'ilay fruit mihitsy ianao, iny zay vao mahafantatra azy. Misy karazany ray amin'izy ireo, na efa masaka karakôry zany hoe na efa mavo ohatrany ahoana le izy de makirana foana, zany hoe masina foana le izy. Fa ny anankiray indray rehefa maventy izy na de mbola maitso de efa mamy le izy. Anisan'ny voankazo tiako zany ty dimy rirany ty. Dimy rirany. Mila mitsaika an'le tsirony ianao zay vao. Oui, mila manandragna mihitsy. Mila manandragna anao zany vao mahalala ny tsirony. Zay vao mahalala ny tsirony zay mihitsy. Namana Alemana misy voankazo anankiray tiako fantatrao ihany. Ty le izy mangostan. Ay le oui, mangostan mbola zanany moa zany izy ty fa misy efa fototra maventy. Le mangostan fatako io. Oui, le mangostan fatanao mihitsy fa misy anankiray zay mantsy efa mise en bouteille. Fa ity zany le fruit-any mihitsy le azony mihitsy zany ty. Oui, le azony mihitsy. Izy ty antsoiny zareo vahiny hoe roi des fruits zay ny surnom-le izy. Anisan'ny fruit tena ankafiziko ihany koa satria hafa mihitsy miavaka mihitsy ny goan'ny mangostan. Zany tsy mahita fruit mantsy zany antsika androany fa anisan'ny fruit tegna tsara ary lafo vidy ihany koa. Eo amin'ny 20 000 ariary ihany koa ny kiloan'ny mangostan. Isaky nini izy mamoa? Volana G.O. igny ny mangostan no mamoa. Raha mihinana azy apitoro zany mety tonga de matory eo. Tena ankafizin'ny olona fa tena tsara le mana le izy fa mandalova rehefa amin'ny fotoanan'le izy fa tena hafa mihitsy zany hoe mangostan zany. Izy moa zany tsy vitantsika daholo no hitsidika an'ireo voankazo rehetra fa mbola misy ihany koa agny ny corosol, ny pocanelle, ny citron be, ny café, misy ihany koa paza, papaye solo zay. Oui, misy plantation na papaye solo malalaka be mihitsy atsy ambadimbadika any fa tsy voatsidika antsika daholo mantsy le izy. Afaka tanisanao hoe inona avy ireo voankazo roa amby roapolo zay misy zay mampiavaka ny Ampasinambo Agro Camping. Oui, afaka teneniko am'le manaka. Atomboka antsika amin'ny coco le izy, misy ny coco, ao ny letchia, ao ihany koa ny papaya, ny corosol, paza. Oui, ny paza, ny corosol, ny pocanelle, de ao ihany koa ny voasary karazany fito. Oui, ny voasary karazany fito. Hotanisako amin'ny le mana daholo le voasary. Misy ny orange, misy ny grefy, misy ny voangala, misy ny komkaty, misy ny inona moa zany citron kely, citron be, de kombava. Inona koa manaranaraka an'izay, misy zay atao voangy bigrade zay, somary orange ihany izy fa dérivé-ny kely de maventiventy zay le izy. Oui. Zay zany rehefa manao an'le circuit zany mitsangatsangana aty de afaka mihinana an'ireo rehetrarehetra isaky ny fotoana mahavoka azy. Isaky ny fotoana mahavoka azy aloha le izy. Sanany loatra tsy hita fa rehefa tonga aty zany de mihinana zay lany mihitsy zany tsika amin'ireo fruit ireo. Oui, afaka mihinana zay laninao mihitsy ianao amin'ireo fruit. Wow. Ny rano hitantsika no antsoina hoe ivondro. Oui, ity ny atao hoe fleuve de l'ivondro. Oui. Ny rano ivondro ty ny fiatomboany de avy any amin'ny faritra laotra Mangoro any de izy lasa renirano lehibe. Anisan'le rano lehibe iray eto Madagasikara izy ty. De
ao amin'ny faritry ny canal de Pangalana tandrifin'ny tapakala rehefa tsika mba mitsangatsangana amin'ny Pangalana iny ao izy no mitambatra amin'ny ranomasina vinagny ozy izy ny fiteny azy aty amin'ny faritra Atsinanana aty de rehefa manao fitsangatsanganana ato amin'ny Ampasinambo Agro camping zany de afaka ilalaovana izy ty mitondra lakana ohatra azo atao mandeha lakana eto oui manao balade en vedette ihany koa mitsangatsangana de azo atao ihany koa ny milalao rano indrindra moa fa ny mandro milomano renirano lehibe 500 kilometatra mamakivaky ny faritra loatra Mangory sy faritra Atsinanana ivondro mandalo any Didy Antsangambato Antohidava Ankosibe Ambodilazana Volobe toerana misy ny orinasa mpamokatra herinaratra mpamatsy any Toamasina hatramin'ny taona 2017 mandalo any Ringaringa Antanambao ary mahatsara mihaona amin'ny ranomasina tandrifin'ny Tapakala amin'ny canal de Pangalana amin'ny toerana izay lalovany dia mahatratratra amin'ny 3,530 kilometatra toradro ny velaran'ny lemaka tondrahiny fa azo itsangatsanganana amin'ny fifamoivoizana mpandeha amin'ny renirano lehibe rehetra mandritra ny taona azo ilomanosana raha Zahatany izay hataontsika rehefa avy eo fa hoentiko hitsangatsangana hitsidika ny Mozea ny Vavitiana vetivety ato Ampasimangolotro Ambalamangahazo na Ampasimazava eto an-tapitanan'ny Toamasina vetivety aloha isika hamantatra ny famparantiana ataon'ny fikambanana Atoa na les amis de Toamasina miaraka amin'ny Patricia voalohany teny moa zegny magnano mbola tsara andre avy amin'ny fandaharana Zahatany tonga Tamatavy de zahay ato amin'ny les amis de Toamasina na Atoa de fikambanana miaro ny vakoka sy ny kolontsaigny indrindra vakoka sy kolontsaigny aty amin'ny Tamatavy zegny de isan-taogno zahay magnano exposition na sary tamin'ny taogno lasa zahay nagnano Tamatavy taloha avake vaizo tamin'ny taogno ty zahay nifidy hoe un regard indiscret sur l'annexion de Madagascar zany hoe raha adika amin'ny teny malalaka tsetratsetsatriaritra momba ny nahazana-tany any Madagascar fô asehonay antsary nagnino moa zahay nifidy zay thème zay satria amin'ny 2025 de ho feno 300 taogno ny protectorat Madagascar de mbo mampatsiahy olo zegny le tantaran'izy zegny de nifidinay zay thème zay nalainay tamin'ny gazety Le Petit Journal et Le Petit Parisien de ity sary ty zao mampiseho sarin-tany lalambe nidiran'ny expédition française niditra avy Tamajenga nahazo ny RN4 fô nagnaraka ny Betsiboka zareo de sisiny Betsiboka de tonga tamahevatanana ake zareo vao nahazo ny RN4 de tonga ty Antananarivo tato zegny le nipoirany hoe la prise de Mahevatanana zegny mahatonga nyty saritany ty de ny Petit Journal zegny no nampiseho hoe tantara nisy taty Madagascar de tianay zaregny amin'ny mpitsidika ny Musée Vavitiana zahay miaraka miasa amin'ny direction régionale de communication et culture Atsinanana zay isoranay zare ato zao ahitantsika ny Petit Journal zany karazana boky gazety vaovao niseho tamin'ny fotoana tamin'ny taonjato ia fô tandafta ato zegny le date alors miheriniela atsika Petit Journal zegny de niorina tamin'ny 1863 de Petit Parisien 1876 de io Petit Journal sy Petit Parisien io no mitantara ny événement nisy agnatin'ny tany ny zanana jiaby de agnisan'izay Madagascar ny Atoa zegny mamokatra boky zay zegny mitaiza olo amin'ny alalan'ny boky de zay manana plaquette découvrez Tamatavy oui découvrez Tamatavy de magnano réédition La Terre et les Hommes de misy Toamasina autrement le vieux Tamatavy oui de Chauvin de misy Tamatavy porte historique namboariny Atoa de misy les grands voyageurs vokariny Atoa de misy réédition le vieux Tamatavy de ity vaovao niarahana amin'ny Dodovol
tamatavy jadis ya dia reto sary reto zao mampiseho ny tantaran'izy dia ato zao mampiseho an'le hoe prise de maheva tanàna dia akato misy an'le hoe traité de paix nataony la reine Ranavalna miaraka amin'ny général Duchesne nagnano traité de paix dia ity mampiseho général Duchesne oui général Duchesne nagnano traité de paix miaraka amin'ny la reine Ranavalna 3 dia avy eo amin'izay lasa annexé Madagasikara dia akato mampiseho ny palais n'Andavavatra dia ity la haute ville dia ity zao mampiseho an'le exécution ny prince Ratsimamanga sy reine Andriamampandry teo Antaninarenina dia akato ndraiky mampiseho hoe karakory le ty zao sergent Bruno agnisan'ny olo nandravarava tamin'izay fotoana izay dia mampiseho koa zegny zay hoe nalefa sesitany la reine Ranavalna 3 dia ity zao sarinazy tany Alger dia miaraka amin'ny reo sary rehetrarehetra reo tany amin'ny boky sa tamin'ny petit journal sa natao sarisary nanaovana tegna le petit journal mihitsy no naverina teo fa niarahana ny asa tamin'ny Fobetao tsara Madagasikara archive avy tamin'ny Fobetao tsara Madagasikara ny atao azy zegny miara-miasa akaiky amin'ny Fobetao tsara ny Madagasikara dia ity izy nisy fotoana zegny izy nipetraka tany Alger la reine Ranavalna 3 dia nandeha le izy le natao sesitany dia nisy fotoana izy nandeha ta Paris dia noraisina amin'ny fomba officiel amin'ny mampanjaka azy dia ity exposition ity zegny efa 2 ans nagnomananay anazy roa taona satria sarotro mikaroka information dia ireto zegny source na boky nivakinay mbo nafahanay namoaka hoe izao no exposition ho tonga azy amin'izao dia information mbo fiable zegny dia reto zegny source nivakinay dia zegny natonga azy nataonay hoe pour aller plus loin donc vous devez s'informer mamaky an'ireto boky reto zegny taminareo no le fikarohana inona ny zavatra tsapanareo tamin'ny fomba fanehoana na fitantarana na fankalazana ny tantara Madagasikara le fikarohana nataonay zegny zavatra tsapanay zegny zavatra tsapanay zegny atsika gasy zegny tsy mahay tantarantsika amin'ny fotoana iny antegna le mamaky boky igny zegny découvrir hoe zegny moa le tegna izy s'informer mila s'informer fogna zegny zanandro dia zegny natonga zay nanapa-kevitra hoe isan-taogno zay magnano exposition fogna arivoanay fogna thème mbo agnintananay olo ho tia ny tantarantsika zay zegny ny tegna tanjonay agnatiny sotranao utilizatsika amin'ny efitra hafa indray atao amin'ity musée Vavitiana ty ihany ny fitsidihana tsapako nandritra ny fampirantiana ataon'ny fikambanana atoa ity fa tsy boky iray na roa no ampy ahalalana ny Madagasikara na koa tantara tamin'ny toerana iray na fiandrianana iray fa mila mandinika mandalina ny fivoaran'ny tantara isaky ny vanim-potoana eny na ny nahatonga ny tantaran'ny fiantsoana ho Toamasina na tamatavy miditra koa tsika atao amin'ny artefact na vakoka archéologique zay voatrandraka tamin'ny nanamboarana nangadina amin'ny pipeline zay ampiasain'ny Ambatovy dia reto artefact rehetrarehetra reto dia ny tatao anatin'le ina moa ty le pipeline zay nangadina le pipeline zany dia misy sotro izy reto misy tapana vilany tapana poterie ohatr'izay dia ny ankamaroany reto fitaovana reto artefact reto zany tamin'ny 18e 17e 14e 19e siècle tena hoe mbola tamin'ny taona mbola lavitra be zany taloha taonjato fa 7 ny ankamaroany atao amin'reto hazo reto zao reto poterie anankitelo reto dia izy reto zany tombolany izy reto dia
tamin'ny taonjato fa 4 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo 7 ambin'ny folo le telo milahatra ato reto. Ny hoe archéologie moa zany zareo tsara ny alalantsika pijery azy dia ireo fitaovana nanamarika ny fisian'ny olona tamin'ny vanim-potoana tany aloha. Zay zany vao azo antsoina hoe ilitany angambany azo andikanjikatsika azy tsotsotra. Dia tena tsy maintsy zavatra nisokosokirina sy ohatr'izany zay mahatonga anazy ato fa tamin'ny lalana andalovan'ilay pipeline Ampatovy. Dia ireto artefacta reto zany nataony Ampatovy nomeny ny Ampatovy ho atao fanomezana ho an'ny directiontsika zany direction culture zany tamin'izay fotoana zay fa tsika zao moa zany efa mitambatra. Mbola karazany daholo reto. Bakolo indray reto tamin'ny 18 tamin'ny vazaha. Dia eto moa zany misy fanazavana rehetra zay travaux le nataony zareo Ampatovy tamin'ny trandrana an'ireto artefacta reto. Ato zao dia hitanareo fa misy vilany vy sy ny machine coudre, machine fanjairana. Ity zao tamin'ny 1880. Dia ity sariny tamin'izy mbola tsara fa zao moa zany nahitavana azy dia amin'ny mahavaka moa zany dia tazomina préservevana ato izy. Dia ohatr'izay koa moa zany ty vilany vy ity zay tamin'ny taonjato fa 7 ambin'ny folo. 7 taona eo zany io machine io. Ia raha malala moa zany fa Tamatavy dia toerana be mpitsidika be. Dia misy ihany koa moa zany fiara-miasanay miaraka amin'zareo amin'ny ORTT na Office Régional de Tourisme de Toamasina. Dia reto daholo moa zany vokatra zay omena ny mpitsidika. Eo moa zany fatatsika fa hoe tena hoe be petit be moa zany hoe lasopy ny Tamatavy zany. Dia anisany ao anatin'ny circuit zay omeny ORTT ny mpitsidika ty amin'ny fatra. Dia ao moa zany voankazo ny vieille ville, ny Lilo Prune tsy haiko na efa nandeha any angamba nareo fa tsara tsidihana ihany koa fa tena mahafinaritra be mihitsy ihany ary tena misy vakoka ary pirenena ao anatin'ny ranomasina zany. Dia zay avy moa zany ny zavatra misy ato. Dia saika adino manana biblioteka ihany koa zay ato zay hoe oatsika hijery hoe inona zany bibliotekanay ato. Ny ato moa zany dia misy azo atao hoe misy boky vitsivitsy zay boky mirakitra ny tantaran'ny Toamasina sy ny mpanoratra avy aty amin'ny faritra Atsinanana ihany koa. Dia hita ato anatiny ato. Dia ohatr'izay koa ny boky zay vokariny ato ny faranantsika ny fitsidihana moa zany dia jery ny hatsaran'ny tao ao-trano ny tamin'ny taona 7 ambin'ny folo. Dia type case créole. Tena ohatr'izao mihitsy moa zany ny tao hay-trano créole, case créole zany. Misy véranda ngeda be dia ngeda be koa moa zany ny fenêtre mba hoe hidiran'ny aération. Dia zay zany mikasika ny Musée Vavitiana fa dia manantena mba izy koa zany ny mpitsidika tonga hitsidika ny Musée Vavitiana fa mbola gratuit izy hatramin'izao. Ny fitsidihana ato zany dia mbola gratuit. Dia anasanantsika rehetrarehetra zay mandalo aty Toamasina mba andalo amin'ny tranom-bakoka tahaka itony satria mety misy zavatra tsy ho voajeritsika amin'ny fitsangatsanganana any fa rehefa manao fitsidihana eto eo amin'ny 7 minitra eo afaka mahita reny zavatra naseho antsika teo reny. Izy koa moa manoloana n'ity Kianja Vavitiana. Kianja Vavitiana? Kianja Vavitiana koa ny anaran'ity? Kianja Vavitiana. Efa voasokajy vakom-pirenena izy tamin'ny 2015. Tena hoe manome lanja kokoa zany amin'ny toerana manodidina azy eto ary toerana manatantara izay tena hoe manana ny asany ty toerana anankiray ity.
Misaotra tompoko. Eny ary dia misaotra indrindra anareo ekipany Zahatany dia maromaro ny tahaka izany mba ho tonga hitsidika anay dia mba hanadiady koa mikasika ny Mozea. Zay mahavangivangy ty kavana. Zay indrindra tompo dia veloma soavadia ary dia misaotra betsaka. Misaotra. Eny ary. 200 isan-kerinandro eo ny mpitsidika tonga eto amin'ny Mozea nahatratra 570 sy 710 tamin'ny taona 2022. Hamafisana trano fa mbola tsy andoavam-bola ny fitsidihana ka azo ararotana rehefa mandalo aty Toamasina. Hiverina Ampasinambo isika, haka fahafinaretana, hilalao ny renirano ny vondro no sady hampiditra antsaina ny fahalalana avy nozaraina nandritra ny fitsidihana ny Mozea teo. Rehefa manao nyty circuit Ampasinambo Agro camping ty dia azo atao tsara zany ny raha zay mahafinaritra anao milomano amin'ty rano ty na koa mibalady mitsangatsangana milakana fa izy raha amin'ny fotoana ohatr' zao zany tsy isy atahorana satria mbola tsy dia be loharano dia maivamaivana zany ny tsy azo atao kosa aloha rehefa amin'ny fotoanan'ny fahavaratra iny dia zao izy azo ilomanosana tsara zay ahatra eny afovoany eny hitanareo moa zany rehefa mba hanandrana kely tsika dia lakanao azafady eo azafady eo aveza anao zany aveza nanatitra inona ny entana naterana tany papay solo oui vokatra anisan'ny mampiavaka ny commune ny Fanandrana papay solo aiza ny anjaranay andeka aiza manisana zay mba afaka hoentinao mandehandeha kely eto aketikety fony falady am pirogue alay lakana ho aby ao izy fizakany sy masinanina zay iza moa ny anarana to iza dedi miavaka kely le fitondrana lakana ty raha mijeritsika dia tegna zay fitenan'io fanosehana an'le lakan'io dikan'izay zany matoa afaka atao ohatr'izao ny lakana dia marivo ny rano dikan'izay profo mitoaka amin'ny tenda zany io fa miatototra ny renirano lehibe eto amintsika eto na zay na tsy zay moa zany ny fahafinaretana dia sitrahana foana satria ny renirano no hitsangatsanganana renirano no ialana voly indrindra rehefa miaraka amin'ity électricité sy voankazo aty amin'ny faritra Tsinana anaty fa hono dedi rehefa ohatrany ahoana nareo no mampiasa le fivegna sa five moa zany five rehefa ohatrany ahoana nareo mampiasa an'izay matetika ampiasaina five rano lagy nandrano tomariny izy dia tsy mety amin'ny fampiasana five dia ahoana ny amantaranao hoe lalina rano izy dia eto marivo fa misy matetika moa koa mpitôra lakana ty dia efa mafandra hoe parparty aketo mariny parparty aketo lany koa fa zato mpitôra lakana ty fa matetika fatarana anjy lalo misy olo mitondra lakana regny olo mbo tsy mafandra dia mbola manaka reny fo dia mitady agny andeha anaty rano fatarana anjy lalo za afaka mitondra ia afa tsy maintsy besa amina fiteny amin'ny fiteny amina fiteny miaratra mitondra lakana koa ty amin'ny fiteny tsara va équilibre mila tandrema eto mety sa farafara fo ohatra raiky ely fa so ambadika ny tao iraty le da gauche gauche mandeha aloloha anao me droite sa gauche za droite droite ya droite anao afara droite anao afara karan'izao azoko dia mahitsy le équilibre amizay mazava merci dedi dia karan'izao zany raha za ilagna magna gauche azo hoe tsy tonga sady tsy maintsy manino ty izy teo hafahafa be mitondra an'izy amin'ity tena ty sady miandry an'le tazana an'le ino ty izy teo ny équilibre zany mamily mila aingakaingana koa ato voilà mety sao izy ty ty rano ty no
itondran'olona ny vokatra manamorona ny ranony vondro ohatra ny hoe akondro fa am'izao moa zany fotoana ny letisia zao de ny letisia no tateriny ny ankamaroan'ny mpitondra lakana amin'ity makany amin'ny raha mahita atsika de tetezana anankiroa amin'ny lalam-pirenena faharoa eny any zany ny karazana seranana itondranana le letisia na papay na akondro le ohatry zao mahafinaritra rehefa mitsangatsangana manao ny ataon'olona raha tsy manao ohatry zao de fa tiantoka anao tsangatsangana aty amorony vondro nefa tsy mitondra lakana amin'ny fitaigna akaty indray zao tsika dedia tokotry zao ndray commandant de lasa mitody de lasa mitody karahan'zao fa ato foana zany am'izay tsaka makare ahitsitsika aloha ny lohany raha ny paoziko zao zany no jerenareo miasa be ny équilibre amin'izy ity raha za zany vegny atao akavanana ato de ny tongotro avy no aloha de raha za ndray zany vegny atao akavy de mifamady koatra zao ny tongotro zay zany ataon'ireo mpitondra lakan'ireo zay foana hatrany hatrany ato foana manomboka hoazy tsirony manomboka tsika zany vila kato de ato foana de oui azoko tsara ohatrany hoe mafy be zany izy fa misy vehivavy koa nefany sady mitondra entana ry no mitondra an'le lakana de kan'izany fahazarana no heriny leotsika mitody am'izay sady mitsangatsangana manao fanatanjahantena no mitrandraka faiza manao ny hafa saotra de dia indray solution saotra indrindra fa de tsy te hitondra lakana vata jivoka zao mafimafy ny rano le tsy daolo zany oui le tsy daolo le hitantsika regny niany fa raha koa fa laka misy ndraiky ny laka misy tsaina aty de igny zay vao misy vokatra hafa avy ambony akany midina akao de raha ny afagna rano akeo daolo jiaby fa le rano ve azo lalaovana ohatry zao foana mandritra ny izy aloha zany tsy mandava-taona satria ndraindraiky raha koa fa saison cyclone regny izy de somary miakatrakatra fa raha koa fa lohan-taona karan'izao zany izy miadana tsara na may mandro hariva anao mandro aketo tsisy problème mihitsy ça va be tena tsisy problème ny température ny hafanan'ny rano koa hafanana tena tsara eo amin'ny 90 degré eo de feno tontolo nandro tsinaritra ny roboka naka fahafinaretana ny ekipa rehetra 1 2 3 moka tsy niverina toa zazakely nahita rano tsako izy koa hoe afaka ilalao rano ohatry zao fa ty vondro mieritreritra foana rano be mangeny eny le vondro fandarao fa rehefa mandehandeha de mahita zavatra merci vondro merci Didia io mahatsiaro havizanana kely fa saingy mahazo fahasalamantsaina ny fikasoana amin'ny natiora
fa rehefa eto ambony latabatra dia diny tanteraka ny avizianana niatrika ny nahandrony madame Sabine. Tsara ny sakafo fa rehefa mitoerana isakafanana koa no tsara dia mihoatra ny tsara le mindevonana vavony le sakafo ohatr' zao. Akoho sy coco misy lasary voatabia vokatra eto toerana daholo. Mazoto nandevokanina tamin'ny katra izay vao nifaranana tamin'ny tena fotoan-dehibe ihinanana voankazo izay lany ato Ampasinambo Agro camping. Tia nyapalibe cerise coco na voanio akondro letchi mananasy de paza zay ny fiantson'ny papay aty amin'ny faritra Tsinanana. Oui, zay moa zany ny fruit de saison zany no niresahan'ny lemana zay fa mbola misy ihany koa hita ato ny Ampasinambo toy ny mangoustan, ny corosol, ny pocanelle, miampy an'ireo karazana voasary sivy. Mbola eo ihany koa ny makoba, ny palmier, ny sakoagna mbola hita ato daholo zany. Oui. De io moa zany arakaraka no ahitanareo ny fruit ato zany arakaraka saison fa ny coco ny akoho misy mandavantaona sy ny oui misy mandavantaona zany. Makaty zany coco misy foana ny paza misy foana ny akondro misy foana oui. Ny letchi zany zao letchi zao afaka ray volana ro volana tsy mahita letchi. De efa tsisy tsony oui en mois de janvier zao de efa mety misy fruit hafa koa amizay. Oui amizay fotoana zay zao efa avy ndray ny corombole amizay ny dimirirana efa vonina ndray amizay mois de janvier février zay. Ina ny raha matsika voalohany ary? Aleo tonga de atomboka amitsika amin'ny letchi. Amin'ny letchi? Letchi, oui. Tokony manomboka am'le matsatsotsatso kokoa rehefa manana anazy. De mamimamy mamarana anazy. Andeha amin'ny coco zany antsika raha zay angamba. Sa matsatsotsatso kokoa de miakatra ny inona ny proposition le mamy? Oui. Fa raha vao mihinana an'le mamy mialoha da tsy hainy tsirony sasany. OK. Atombotsika matsatsotsatso? Oui. Zay. Afaka mihinana zay lany mihitsy rehefa tonga aty Ampasinambo Agro camping. Ao ny fruit de saison zany zay hitanareo rehetrarehetra. Manasanareo tonga maro eo na aviaiza nareo na aviaiza na malagasy na vahiny nareo fa de manasanareo fa ho afapo anareo na ny fruit zany na ny service omenay mahazo matokona nareo fa mahazo ny tsara indrindra mihitsy. Sa ohatrany ahoana zany namana lemana. Boky sady de tsy haiko inona ndray no hanana manaraka. Ianao foana ka hoantsika daholo rehetra reo. Raha mihinana akondro zao mety tonga de voky koa. Leo aloha mapaza ndray. Paza moa fa tsy mapaza. Oui, paza. Aty ngamba ny tokony ho mamy mamy be mihitsy sady magnitra kokoa zany ny papay solo zay ny tena mampiavaka azy ty. Papay solo fa misy papay couple nga. Raha ty rô zany mandeha solo lo zany lery. Tena mamy. Izy ty agnisan'ny zava-maniry vao nampidirina teto Madagasikara. Teo eo tamin'ny 2015 igny ny izy no nampidirina teto. Vao vetivety zany. Vao vetivety kely mihitsy ka, tena vao vetivety. Eto amin'ny commune ny Fanandragna zany no nisandratana ny fambolenan'izay papay solo zay. Na ny Toamasina na ny ampovoantany ny avy eto daholo ny manafatra. Voankazo rehetrarehetra eto Madagasikara dia nampidirina teto amintsika avokoa zany ankamaroany. Vitsy de vitsy ny voankazo Zahatany eto amintsika eto. Za aloha tsy mahafantatra mihitsy. De isaorananao ny napetrano Zahatany taty Ampasinambo Agro camping fa nafana nafantatra zavatra maro sy zaraina amintsika tia mitsangatsangana tia mizahatany eto Madagasikara. Ny fisaorana moa zany de atolotra ho antsika rehetra mpizaha mba andeha hitsidika ny Ampasinambo indray andro any fa mandray anareo ary vonina hatrany amizay ny Ampasinambo Agro camping. Azo toizana amin'ny afindasy ny fitsangatsanganana ato Ampasinambo Agro camping fa ny Zahatany na nohy ny aventure tetỳ amin'ny lalan'ny Volobe.
paquet zany zay dia piasa kely anaty kokoty reo misy hitongatsika vavatsika. Tsy moramora ny zavatra miandry rehefa miala ny lalam-pirenena iny a rehefa mandeha ty amin'ny lalan'ny Toamasina ka mila iomanana ny tahaka izao. Nandeha ny adiny ray, ny adiny roa, ny adiny telo amin'ny folo sasany ora alina vao afaka teto ny ekipan'ny Zahatany noho ny fanampiny ireo olona manodidina teto amin'ny fokontany anoany amin'ny 2 kilometatra sy sasany nakana azy ireo niaraka amin'ny angady naka ny fiara nitondra ny Zahatany teto. Fa na izay na tsy izay matsiro foana ny tahaka izao. Inoko fa nanapahanao hevitra avy hatrany andeha hitsidika ny Toamasina ny nafantatra ireny toerana ireny. Teo koa moa ny fahalalana sy ny fahafaham-po amin'ny fisitrahana fihinanana voankazo izay tena mitobaka tokoa amin'ny faritra Atsinanana iny. Anisan'ny mampiavaka antsika eto Madagasikara dia ny fananana izay voankazo izay mandritra ny taona na dia ny voankazo rehetra misy eto Madagasikara dia nampidirina avokoa ka izay no mahatonga ny fitenenana hoe tany mboly mboankazo I Madagasikara amin'ny alalan'ireo karazam-boankazo misy tao amintsika. Nefa na izay na tsy izay olona avy amin'ny karazam-pirenena samihafa nandritra ny taonjato maro no natongavany teto amintsika ka izay indrindra no antony anasongadinana azy, anasongadinana ny Zahatany azy tato anatin'ny fandarana fa anjarantsika tsirairay no mandalina an'izay fa mamaritra ny tantaram-pirenena ary ihany koa nanoratra ny tantaram-pirenena teto Madagasikara ny voankazo izay ananantsika. Isaorana isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany fandarana hafa vaovao indray no hoentin'ny Zahatany amintsika atao anatin'ny fotoana izay ifanojotsika isaky ny sabotsy tahaka izao. Fandarana niarahana nanomana tamin'ny Fendrandriamalala sy Gander Slim. Amin'ny manaraka dia fandarana hafa indray vaovao no entina amintsika eto. Manasanao anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny televiziona malagasy. Makasitraka indrindra tompoko.